Toy izao indray avana ny teny zaraina izay omenantsika anio. Manoatra no mpandrisy ianao olo Kristy. Na dia tsy manana fitaovana tahaka ny an'ny fahavalo aza ianao, araka ny voasoratra amin'ny Samoela voalohany toko 7:20, andiny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary tamin'ny andro niadiana dia tsy nisy sabatra nalefina hita teny amin'ny tanan'ny vahoaka rehetra izay eo amin'ny Saoly sy Jonatana, fa tamin'ny Saoly sy Jonatana zanany ihany no nisy. Nefa irahan'ny tompo hifanandrina aminy, araka ny voasoratra ao amin'ny Samoela voalohany toko 4:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa raha hoy kosa izy, miakatra aty aminay, dia hiakatra isika, fa efa natotro Jehova eo an-tanantsika izy, ary izany no famantarana ho antsika. Dia izy, Andriamanitra, no hampandrisy anao. Araka ny voasoratra ao amin'ny Samoela voalohany toko 4:17 tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary Jehova namonjy ny Israely tamin'izany andro izany. Matokia, sahy miatrika ady fa ombanao ny tompo. Vavaka isika, ray eo, manaiky aho raha sainao miatrika amin'ny fahavaloko, satria ianao no hiady ho ahy fa izaho kosa angina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta, amen. Mandra-pioana tompoko.